Mpitoroteny toko faha 2:30. Mpitoroteny toko faha 2:30, andiny faha 7:20 ka hatramin'ny faha 30. Mpitoroteny toko faha 2:30, andiny faha 7:20 ka hatramin'ny faha 30. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mo tsy hita. Teneno ala fa hitanareo manao akory? Hita? Ay, azafady fa tsy mpitoroteny fa diso teo ohabolana. Ohabolana toko faha 2:30. Tsy mpitoroteny. Azafady. Ohabolana toko faha 2:30, andiny faha 7:20 ka hatramin'ny faha 30. Ohatran'ny mpitoroteny teneniko teo manko. Fahita? Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Maro no zazavavy nanao soa. Maro no zazavavy nanao soa. Fa ianao manohatra noho izy rehetra. Fa ianao manohatra noho izy rehetra. Fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy. Fa ny vehivavy matahotra ny Jehova ihany no hoderaina. Hitantsika tsara vakiko miadana izy amin'izay azontsika hoe andiny faha 30 eo zany hoe fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy. Fa ny vehivavy matahotra ny Jehova ihany no hoderaina. Inona zany tiany Jesosy tenena eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity zany hoe atsika vehivavy io manko, tsika vehivavy indrindrandrindra zany tia manara-damaody, tia manao makiazy, manao lokomena, manao rehetrarehetra. De kanefa zany eto ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe fitaka ho izy ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy. Tsika zany vatantsika io dia an Jesosy. Vatantsika ty zany tempolon'i Jesosy. Aniza hoe vatantsika io? Tempolon'i Tempolon'i Jesosy. Ka rehefa hoe tempolon'i Jesosy zay zany vatantsika toy an Jesosy. An Jesosy zany tenantsika ty. Dia eto ny tenin'Andriamanitra milaza hoe fitaka ho izy ny fahatsaram-bika. Zany hoe tsika namboarin'Andriamanitra zany tsika, nohariny izy nahary atsika. Nohariny tsika, nataony namboariny naturel, namboaritsika zany hoe ahoana manjazako anazy ny naturel, voajanahary. Izy mihitsy zany namboatry tarehintsika io, izy namboatra an'io vatantsika io. De tsy azontsika zany amboamboarina, ampihana zavatra hafa zany. Azontsika efa nazavako anazy hoe indrindra tsika apela asia lokomena, asia manja, manao ino koa ty. De nefa ny tenin'Andriamanitra zany miteny eto hoe fitaka ho izy le fahatsaram-bikanao io na amboamboarinao toy ino zany vatanao io. Mamitaka zany la vao ataonao an'izay zany vatanao io. La vao amboamboarinao, asianao raha maro, ao ny manao mini-jupe, ao ny manao pataloha mifindrifindry. Zay raha zay zany tsy tian'i Jesosy. Satria vatantsika io nataony namboariny ho soa amin'ny tsotra zany, namboariny tsotra. Tsy azontsika ampiapia hoe asia raha hafa ambony amin'ny, tsy azontsika ampiapia zany asiantsika raha hafa. Azontsika rehefa nazavako anazy. Ohatra zao zaho ty namboariny tarehiko ty fotsy,
de mijano fotsy namboarany anahy, tsy azo koa tsy asia crème miova fotsy na miova, misy olo ohatra hoe mainty tarehiny iny, le manendaky tarehy de mividy menaka de endahiny tarehiny iny asiany menaka miendaka. Zay raha zay zany halan'i Jesosy satria tarehintsika io zany namboarin'i Jesosy, namboariny hahasoa antsika. Lefa nataony mainty ianao de mijano ho mainty, lefa namboariny ho fotsy de mijano ho fotsy. Azontsika le izy de tsy azontsika zany amboamboary hetentsika avao mala ohatra endahintsika tarehintsika manao akory, hoe manendaka vidy menaky le endaha tarehy, endahanao iny bakeo mipoly mainty ndraiky bakeony. Zay zany midika fa tarehintsika io zany defa namboarin'i Jesosy hoe toy nanamboarako tarehinao io, de ka amboamboary raha hafa ka asiasia raha hafa. Manahaka an'izay koa vatantsika io, manahaka an'izay koa molotritsika io, manahaka an'izay koa masontsika io. Tsy azontsika apiapia hoe asiako manja, asiako an'izao, amboariko an'izao. Nefa Jesosy fa namboatra anao ho soa, namboariny anao apela soa, namboariny anao ho lava volo, namboariny anao ho fohy volo. Tsy azonao ampiapia raha hafa koa zany akoatr'izay. Mazava amintsika le izy? Mazava? Ary zava-poana hoe fa tsara an-tarehy. Fa ny vehivavy matahotra an'izy zao izy niteraina. Ny vehivavy matahotra ny Jehova. Zay zany no tadiavin'i Jesosy atsika hoe maontina ny fitafia zany anaovantsika. Dia matahotra an' Jesosy tsika manao zay tiavan'i Jesosy atsika. Vatantsika toy aniza osa atsika fa nazavantsika teo, ania vatantsika toy? Tempoly ny vatantsika toy. De rehefa namboariny ohatra zao namboariny fotsy le mijano ino? Fotsy. La namboariny mainty le mijano tsy azonao tovatovana raha hafa zany. De manahaka zay koa vatantsika io, tsika apela io zao ty mendrika atsika zao manao roby, azontsika atao roby tsy roby fohy be reny, ao manao sorta bibiky reny. Laha manao sorta zao iha manao akory amizay? Ino ty hita lefa iha manao sorta bibiky ambony be reny? Fenao iny hita mitanjaky. Azontsika zany le fanazavako anay izy. Ka tsika zany vatantsika toy an' Jesosy, le noho ny fatahorantsika an' Jesosy zany, le hajahantsika vatantsika ao, hajahantsika Jesosy atao lavalava zipo anaova iny, atao lava roby anaova iny. Azontsika? Zay zany tadiavin'i Jesosy atsika apela. Lehilahy koa moa zany, lehilahy moa zany fa izy hoe manao pataloha, manao chemise na t-shirt, tsy mitanjatanjaky zany vatantsika io. Tsy azontsika sehoseho vatantsika io fa halan'i Jesosy fa mila takona soa zany, ny tratra, ny fe, surtout tsika apela. Ao mazava tsara zay. De misy tantara ho tantarako amintsika, tantarany, ia mahay tantarany Estera? Fa henonareo tantarany Estera? Mbo tsy naheno? Anaty baiboly ao Estera zao. Tsika tsy hamaky azy fa lafa malalaky nareo afaky hetenareo zay, afaky vakinareo. Fa ho tantarako anareo zany tantarany Estera. Estera io zany tany amin'ny fireneny Israely zany, fireneny Israely, izy zany Israely. De Estera io zany ny babany mamany fa maty de nitezainy rahalahin'ny babany. Anaran'ny rahalahin'ny babany io Mordecai. Dia anaran'ny Estera io Hadasa. Ia anaran'ny Estera? Hadasa. Fa rehefa izy zany
tsy haiko novana zany anarany nisy novana natao Estera, fa ny tena anarany zany anaty baiboly ao Hadasa. Dia nitezain'i Mordecai izy satria kamboty. De rehefa nitezain'i Mordecai izy satria reo zany ny vehivavy zany anaty baiboly ao, ny vehivavy zany amin'ny taranaki Israely, dia zay zany didy napetraky n'Andriamanitra hoe tsy mahazo manao pataloha, tsy mahazo mandeha hoe manao sipasipa lahatsy olo hanambaly azy vo zay izy vo hoe manambaly azy zany mandeha amin'ny ray aman-dreniny, miseho amin'ny ray aman-dreniny vo zay ekena, fa tsy manao adaladala. Azontsika le fanazavako? Dia rehefa eo amin'izay zany Estera, satria tam'izany zany de tena hoe zay ny didy napetrak'Andriamanitra, ary mbola didy mila akatoavitsika zany, mila rahitsika, satria zay ny didy anatin'io baiboly napetrak'Andriamanitra amitsika zany tam'izay fotoana zay any Israely, fa tsika zay manaraka an Jesosy koa de manaraka an'izay. Dia rehefa Estera io zany manomboka tovovavy izy, manomboka tovovavy, dia tena hoe nafinaritra ny toetrany Estera, tena nafinaritra, de tena tia azy ny olona rehetra nanodidina anazy teo, tia ny Estera. Dia ndray andro am'izay zany nisy mpanjaka zany, satria ny Israely zany salany hoe nyandevo amin'io toerana io, de nisy mpanjaka zany tamin'io toerana io. Ny anaran'ny mpanjaka io Asorosy. I anaran'ny mpanjaka io? Ya. Zay zany anaran'ny mpanjaka Asorosy. De mpanjaka io nanambady any Vasty. Vasty anaran'ny vadiny. Fa Vasty io zany nisy fety nataon'izy ireo, nanao fety zany mpanjaka, de natsoina Vasty zany hiditra anatin'ny lapan'ny mpanjaka hoe mba miavia aty Vasty, fa asehoko amin'ny vahoaka ny hatsaran-tarehinao. Zay zany nataon'ny vadiny Asorosy, hoe asehony amin'ny vahoaka zany fa tsara tarehy Vasty. Vasty am'izay zany rehefa natsona tsy nety nandeha Vasty fa niavonavo. Zaho izy tsy handeha, ino ataoko any, zaho tsy handeha any Vasty. Dia rehefa nihen'ny mpanjaka zany iny, sosotry mpanjaka sady menatry no sosotry, fa manino izy natsoiko tsy avy. Azontsika? De nohon'izay zany de nesorona Vasty tamin'ny maha vadin'ny mpanjaka azy. Zany hoe nesorony mpanjaka zany nisaraka izy amin'ny vadiny. Azontsika? Nohon'ino? Nohon'ny Vasty niavonavo, fa io i apela soa, zaho tsy asasa handeha mihitan'olo an'izao tarehiko, zaho tsy handeha agny Vasty. Dia eo am'izay zany sosotry mpanjaka, de nesorony Vasty tsy vadiny sasy. Nanino hoe Vasty? Nirehareha fa i hoe apela soa. Nirehareha zany, zay le tenin'Andriamanitra zany nazavaiko atsika teo hoe fitaka ny fahatsaram-bika sy ny fahatsaran-tarehy. Fa ny vehivavy matahotra n'Andriamanitra no deraina. Vasty io zany nirehareha fa izy apela soa. Vasty io zany nisehoseho fa iva manao makiazy, manao ny lokomena, manao rehetrarehetra, akanjo soasoa sexy. Ino am'izay lefa tsy nihenony aby resaky ny valiny, sosotry mpanjaka ne nalany tamin'ny voninahitsy izy nesorony teo. Hitatsika zany, surtout tsika indrindrandrindra zany tsika vehivavy, lafa hoe zaho apela soa le mirehareha. Zay zany tsy tian'i Jesosy. Fa tsika mila manetry tena foana zany. Dia rehefa niala zany Vasty nesorona nisaraka tamin'ny Asorosy, de eo am'izay Asorosy tady vady hosolon'ny Vasty. De niantso vehivavy rehetra tamin'ny tanàna eo izy zay virgine zany, olona tsy nanambady, tsy nanao sipasipa, fa virgine. Azontsika? Mazava antsika fa nazavako? De lasa am'izay zany
Ny mpanjaka niantso vehivavy maro be vehivavy tonga amin'izay nampidirina tantrano mpanjaka ao, dia mandeha tsirairay zany mandeha amin'ny mpanjaka ao ny vehivavy rehetrarehetra, de adasa koa zany Estera nentiny Mordekay tany hiditra koa amin'ny tranon'ny mpanjaka ao, sao de mba ho lasa vadiny Asorosy izy. De rehefa tao amin'izay zany ny vehivavy marobe de niditra tsirairay tamin'ny mpanjaka ao, de ny vehivavy abiaby zany alohany hidira amin'ny mpanjaka ao, ny sasany nanao lokomena, ny sasany nanao ravaky, nanao talon, nanao pantalon, nanao ndretrarehetra. Zay aby zany nataon'izy ireo, de mizesta fa tsara tarehy niditra amin'ny tranon'ny mpanjaka ao. Tsisy tian'ny mpanjaka na de ray zany ireo vehivavy abiaby ireo afa-tsy Estera. Inona ny tiavany an'i Estera? Ny fahatsorany Estera, ny toetrany. Natahotra an'Andriamanitra io Estera io. Vehivavy natahotra an'Andriamanitra Estera. Estera maontina hendry, manam-pahendrena. Estera tsy nanisy makiazy zany tamin'ny tarehiny. Ny vehivavy abiaby nanisy lokomena, nanisy boucle d'oreille, nino kavina, nanisy kiraro, nanisy talon. Tsisy ny vadin'ny mpanjaka, tsisy tian'ny mpanjaka. Fa Estera vao niditra tao, Estera amin'ny fomba fiteny, ny toetra, ny fahendreny naharesy lahatra ny mpanjaka taminy, sy ny fitafiny. Fitafiny tsotra, tsy nila ninona Estera, tsy nanao kavina, tsy nanao ninino Estera, fa robe tsotra nentin' Estera, de volony izy lava volo de satria volonao igny volony naturel voajanahary, de iny tiavany mpanjaka azy. De rehefa niditra tao izy, de ny fomba firesany, ny fahendreny, fanetretenany, izay no tiavany mpanjaka azy. Ny fitafiny tsotra, zay nanambadiany Asorosy azy. Lasa vadiny mpanjaka Estera. Estera zanaka kamboty, tsy manaray aman-dreny, fa raha lain'ny babany teza azy. Iny lasa vadiny mpanjaka. Gaga aby ny olo rehetrarehetra, olona tsotra, olona zanak'olona tsotra, iny lasa vady mpanjaka. Nohon'ino? Nohon'ny toetrany Estera. Tsy ny hoe izy tsara tarehy, tsy hoe izy nanao ny raha rehetrarehetra makiazy sy ny sisa, fa nanambadian'ny mpanjaka azy, fa nohon'ny toetrany, satria izy nanana fahendrena fatahorana an'Andriamanitra. Amen. Azontsika le tantara? Halleluja. Zay zany tantaran'i Estera, tena hoe nafinaritra. Zay ny tantaran'i Estera, de lasa vadin'ny mpanjaka amin'izay izy, de nisandratra Estera. Nisandratra, nasandratra Andriamanitra satria nanina? Nandeha ampahendrena, nanaja ny vatany, nanao fitafy maontina, satria fatany fa vatany ity tempolin'Andriamanitra, tsy azo asiana inona, de tamin'izay no nanomezan'i Jesosy azy vady mpanjaka. Amen. Halleluja. Zay zany ny tantarany Estera, tantaraiko antsika, sy ao anaty baiboly io, anaty baiboly ao. Fa tena mahafinaritra. Vehivavy natahotra an'Andriamanitra Estera, vehivavy tsom-piainana, nanam-pahendrena, fanetretena, tsy mba nisahirana hoe anao lamody, hividy an'izao, non, tsy nanao an'izany Estera. Fa zay nananany teo nataony, de nahafinaritra ny mpanjaka zay toe-piainana zay tsotra zay. Amen. Engane tsika koa mba ho tahaka an'izay. Halleluja. Amen. Dia zay zany anjarantsika androany, fampianarana mazava amintsika tsara. Mazava amintsika tsara le izy. Inona le fampianarantsika tandroany, raha misy afaka mamerina? Momba ninona? Momba nini raha nianarantsika teo? Amen. Fitondratena, fitafy ho an'ny vehivavy. Halleluja. De afaky mihira tsika, manome hira anankiray, de avy tsika mivavaka mamarana ny fotoana.
Allo? Manome hira anareo. Amen. Vavaka antsika marana amin'ny fotoana rainay tsara indrindra ny an-danitra ao, misaotra anao indrindra Jesosy ny amin'ny fanatrehanao, ny amin'ny fampianarana izay nomenao teto Jesosy ho an'ny zanakao. Jesosy ao kasio Jesosy ao izy ireo tsirairay avy tombo mba tenao tafalatsaka ao am-pon'izy ireo ny teny rehetra izay nizaraina teto Jesosy ao, satria anao ny teny Tompo malalo fa izahay dia fitaovana fotsiny ihany mba hanova ny tsirairay avy izany teny izany Tompo. Tsy handalo fotsiny ihany tamin'ity androandroany ity fa tena hanova ny fiainanay, ka dia misaotra indrindra Tompo malalo amin'ny fanatrehanao, ary izany vavaka izany dia farananay mivavaka nampianarinao fahiny manao hoe raina izay ny an-danitra sina ny anaranao, tonga ny fanjakana tao ny sitrapony hitantantarina an-danitra nanao ny sasasana ary mamelany ny kay tahaka nameany sy merika tamy izay mitondra ny fakapana ny ratsy fanjakana sy mahitra. Amen. Misaotra antsika rehetra, misaotra an' Jesosy, tiaka an' Jesosy tsika, tahian' Jesosy aby tsika rehetra amin'ny herany koa. Nena. Oh, maro. Tahian' Jesosy aby.